Isika ny faratsio tafajoro ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB. Raha rahampirenena ho mafy noho izao ny zava-misy raha tsy mijoro ny malagasy hoy ny vaminy. Ady amin'ny famotsim-bola tsy tafavoaka isika raha tsy misy ny fifanankalozam-baovao hoy ny taloha jeneraly Samify. Faltafaraka amin'andry atombo kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manatitra ny araba no manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farandy. Vaovao ny politika mifandraiky amin'ny fifidianana avy hatrandry. Ireo lehiben'ny distrika sy ny prefektora no mibaiko ireo ratsamangaiky eny fotony entina hanovana ny safidim-bahoaka hoy ny vovonana firaisan-kina androany. Tsy ekena ny zavatra tahaka izany satria animba ny firenena hoy ny fanazavana. Nanaitra ny seny ny vovonana firaisan-kina manoloan'izany ka nampatsiay fa mila voka-pifidianana marina sy madio ny vahoaka malagasy hampanjakana ny safidim-bahoaka sy ny demokrasia tena izy. Mitatitra ny antsipirim-baovao Zavandriamahefa eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Fomba demokratika entina andaminana ny firenena fa tsy sanatria mbolena korotana ny fifidianana. Izany indrindra no antom-pijoroany ny vovonana firaisan-kina amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy manko amin'izao ny fanazavana dia ireo solotena mpanjakany ny fotony mihitsy atao ny lehibe ny distrika sy ny prefe no mikasa animba sy anodina ny safidim-bahoaka ka anairan'izy ireo ny vao maleo tena amsahana ny fifidianana na ny seny izay tompona andraikitra voalohany amin'ity fifidianana ity. Nataony président HCC manao fagnambarana izy fa tena anao ny mety aragna chasse dia zay mbola tazomina amin'izay zavatra tenin'izay izy. Izy koa ny matetika zareo amin'ny intérieur ny chef de district sy ny adjoint chef de district de préfet ireny tena manimba ny élection ty. Izy ny tena manimba mibaiko an'io dia mibaiko ny fokotany mibaiko ny bureau de vote. Zay zany ny tena manimba ny élection ty. Ary zay mba niresana hita amindreo zay mba maka disposition anareo amizanareo fa magnapotika élection lasa ny seny ihany ny responsable amin'le zavatra misy. Ny fahamarinana sy ny fampanajana ny lalàna no tena tanjona hoy Rivo Rakotovao. Tiany firenena malagasy atsika rehetrarehetra na nandresy ianao na resy ianao a tsy marina foana zay zany nenay no entina lalatsaina mitondra an'ilay izy. Misy mandresy nenay eo misy resy tsy zay akory ny olana dia tsy fanarahan-dalàna. Reny entsika rehetra chef district olo manao an'izao araka voalazany mpitondra teny firaisan-kina teo fa mihinana avela manao an'izany nga ianao la chef district dia tsy manaran-dalàna ianao na lehibe ampokotany eto ampovoanina Antananarivo eto lozana manao propagande zay zao tany Majunga PDS ny Majunga ville mitsangana miaraka amin'le candidat manao propagande zany ve no eketsika fa raha miteny an'izany ve dia eritreretina hoe nareo maninona nareo tsy azo ekena ho azy zany taona 420 ve zao dia mbola hozahany foana ty Madagasikara ty zany ijoroanay ary magnataka ny rehetrarehetra mihitsy ijoro amin'izany fa tsy mbola andro firesahany zao hoe ranona mandresy ranona resy fa andro firesahany zao hoe andao tsika mba hanao ny marina anajany safidim-bahoaka ary tsy ekenay tsy fanajana ny safidim-bahoaka. Be loatra ireo fitarainana sy endrika tsy fanaran-dalàna misy ny aloha nandritra ary tahoria ny fifidianana ho ny firaisan-kina ka izay no antony anairana sy ampatsiahivina hatrany ny seny hanao ny asany ampahamarinana sy ao anatiny mangarahara. Ka ny olona rehetra nge safidim-bahoaka tsy azo vilivily tsy azonay atao mihitsy mamilivily an'io ary tsy ekena keo na milivily azy efa zay ny fanambarana toko foana indrona kely tsara famepetra tsara tsika ve tokony amin'ny fahalalahana anay ianareo amin'ny fikirakarana an'io dia atao mangarahara koa ny fanaovana azy zay ny atongavana ity nilaza azy fampatsihivana dia mbola ao anatin'le fikirakarana zao nareo a dia ataovy manaraka an'izay satria be dia be loatra fitaraina toko aminay tsy fanarahan-dalàna. Nanamafy ny filoam-piara-mitantana ny firaisan-kina Marc Ravalomanana fa tsy irery izy ireo amin'izao ady atao amin'ny fiarovana ny safidim-bahoaka izao. Maro amin'ireo kandida manerana noso no vonona iara Isala sy Irahina mpanjakana ny tany tan-dalàna. Io tsy hijanona aminay izay fotsiny izay dimin'ny rahalahy le firaisan-kina tsy maintsy hitatra zao satria be dia be fiarah-miasa amin'le firaisan-kina amin'izao fotoana izao dia atoato zay ampiantso ny firaisan-kina rehetra manera Madagasikara dia ho tonga ao daholo le kandida rehetra manera Madagasikara ilaza ny zavatra misy. Miantso ny olom-pirenena rehetra fa indrindra ireo kandida manerana nosy Irahina ho fiarovana ny safidim-bahoaka noho izany ny firaisan-kina. Teny amin'ny foibe ny seny teny alarobia ireo mpitarika ny vovonana firaisan-kina androany. Tanjona ho ny firaisan-kina ny ampanjakana ny tany tan-dalàna ary mba tena safidim-bahoaka marina no ivoaka eo.
Mifandraiky amin'izay vaovao izay navadika tao anatin'ny fahatapahan-jiro ny voka-pifidianana tao amin'ny distrikta an'Amparafaravolo zoma lasa teo hoy ny kandida ny firaisankina any an-toerana Rabekijana Solofoery. Marobe ihany koa ireo tsy fahatomombana nahita rehefa nisy ny fampitahana natao teny amin'ny SRMV. Tonga teny amin'ny CNIFOIB moa ny kandida ny firaisankina ao amin'ny distrikta an'Amparafaravolo androany nangataka ny anonovana fampitahana ireo firaketana an-tsoratra mikasika ireo voka-pifidianana vonjimaiky sy ny vokatra voaraina izy ireo. Nzavandriamahefa Mathieu Princy Atrany. Niova tao anatin'ny fahatapahan-jiro ny taremarika ny voka-pifidianana tany amin'ny distrikta an'Amparafaravolo ho ny kandida ny firaisankina ny toerana Rabekijana Solofoery. Taony fahatapahan-jiro izay ao anatin'ny asan'ny tao amin'ny SRMV teo nivon'ny distrikta an'Amparafaravolo ny alin'ny zoma ary nampiova ny taremarika satria raha ny zavanisy dia ny firaisankina ny tanany laharana voalohany izay nisy ny fahatapahan-jiro tamin'ny alina nomboka tamin'ny 10 alina ka hatramin'ny 3 maraina iny dia ny maraina iny tonga dia nivadika ny isa tao anatiny dia lasa nitarika laharana faharoa indray ny kandida amin'ny firaisankina. Tao arian'izay tsy namoaka ny fironam-bokatra ny SRMV tao amin'ny distrikta an'Amparafaravolo. Nanoloan'izany dia tonga nangataka anao fampitahana ireo firaketana tsoratra ety amin'ny CNIFOIB ny kandida ny firaisankina satria tsy nentana nanao izany ny teo anivon'ny SRMV Amparafaravolo. Dia rehefa tsy nisy ny tandansa tonga dia niteny teo anivon'ny SRMV ny sabotsy ariva hoe inona ny antony tsy mahatonga ny tandansa tao anivon'ny SRMV dia nanome moa zareo hoe tsy mbola affiché nangataka zay ny confrontation de mandeha confrontation satria ao anatin'ny article 192 dia atao any amin'ny SRMV au niveau ny district ny confrontation anefa ny magaga dia tsy mety nangataka ny tsy mety nanaovana ny confrontation zareo. Birao fantatsaham-bato iray ihany no azo ny kandida ny firaisankina tao Amparafaravolo nanaovana fampitahana rehefa nanome alalana tamin'ny ora farany ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny SRMV ho ny fanazavana. Marobe ireo tsy fahatomombana nahita nandritra izany ka antonona tonga azy ireo tonga tetỳ amin'ny CNIFOIB hanao ny fampitahana. Ny zavatra magaga rehefa nivoaka ny affiche nivoaka ny tendance dia lasa re 172 voandray izay lasa any amin'ny laharana fahatelo. Manoloana an'izay tompoko dia raha ny zavantranga tany amin'ny distrikta an'Amparafaravolo dia ny bulletin ny bureau de ny PV tonga faraparany zany hoe nanomboka teo amin'ny 38 PV tonga sisa tavela dia teo ny pli non fermé teo ny rature ary teo ny incohérence zany hoe betsaka be zany ny zavatra tsy mifandanja tao anatin'izay. Raha fitinina tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana solombavam-bahoaka tany amin'ny distrikta an'Amparafaravolo ho ity kandida ny firaisankina ity. Manana porofo amin'izany izahay ho izy ireo ka tsy anaiky mora fosiny amin'ny fikasana hamadika ny safidim-bahoaka. Tafapetraka androany teny amin'ny CNIFOIB moa ny taratasy fangatahana hanao fampitahana ny PV ho an'ny kandida ny firaisankina amin'ny distrikta an'Amparafaravolo ka raha pitso no fantatra fa anatanteraina izany. Fa nitroatra ny pon'ny Vondrozo manoloana ny endrika fangalaram-bato sy famadihana ny safidim-bahoaka. Solombavam-bahoaka lanta amin'ny mangarara no ilainay fa tsy solombavam-bahoaka lanta amin'ny osika ho ireo ponina. Ny baribary loatra moa ny endrika fanodinana ny safidim-bahoaka tany Vondrozo ka antony nampitroatra ireo vahoaka any an-toerana fanadihadiana vetrany. Sationana zany hosoka nataony zareo amin'ny CENI zany. Ny inscrit 2487 de ny votant 1878 de ny blanc 16 de nul 13 de suffrage exprimé 1897 nefa ny total de voix lasa mihoatra ny suffrage exprimé lasa 1996 zany hoe mihoatra ny olo tonga ny fidy raha miala ny vatomaty sy vatofosy ny total ny isam-bato aty ambany aty. Santionany tamin'ny osika sy ny endrika fangalaram-bato niseho tany amin'ny distrikta ny Vondrozo iny ka nampitroatra ireo vahoaka mpanaradia ny kandida tsy miankina iray tany an-toerana. Novaina ankitsarano ny voka-pifidianana ho ireo ponina nentina nampandaniana ny kandida ny volomboasary. De rehefa natao anefa ny fifidiana nandresy tamin'ny isam-bato ambony de ambony i Madame Pauline eo amin'ny 700 gn'elangelam-bato. Ny mampalahelo anefa natao ny isam-bato niova me farany. Novany zareo tao me CENI. De omaly de nampendrasiny zay hoe ho avoaka ny vokatry vozomaiky.
nanomboky tamy 20 zahay nandigny teo sisy de avy eo amizay tapitapiky teo handeha ireo zay regny gne vato rehetrarehetra erany district efa ampidirindreo agnaty tombilo de sy nagneky vahoaka teo savorovory teo avoao gne vokatry ka era mampalahindreo hamoky ny vokatry io vokatry efa novany zareo la ivoka mpifidiana tato agnaty district natao mitariky ny candidat numéro 4 zay candidat ny Ngirmara ka malahelo zahay vahoaka ato agnaty district ny Vondrozo ary maneho gny alahelo nay hay ary sy hagnekatra ame farany ny fagnisaky zany zonay malagasy mitovy malagasy rehetrarehetra zahay to Vondrozo tsy vitan'izay fa tsy navela nanao fampitahana sy fanamarinam-bato ihany koa izy ireo raha ny fanazavana ny tena zava-doza zaho ny fanazavana dia nambenana tamin'ny vavam-basy ireo vahoaka mitaky ny zony de rehefa sy nagneky vahoaky ny hitondrany zareo an'io vato de tena vavabasy mihitsy ny natreny tamin'izany fotoana zany savorovory tena natolaka akery na viavy na ino natao sinosino nitondragna akery an'io vato am valoaly zay vao tafavoaka zareo nanao force tena amboletra nitondra an'io vato nisokagny tena sahala meo dahalo mihitsy malaso zay gny zavatra nisy totoa miaraka amy chef district miaraka membre CENI rehetrarehetra navoaka zareo amizay vokatra fosika alohany gny lefana andeha isoka navoaka zareo mivokatra fosiky de natao resy ny candidat numéro 1 zay nitariky ambony milaza ny tsy anaiky hatramin'ny farany ireo mponina ho Vondrozo ary nilaza fa tsy mila solombavambahoaka lany tamin'ny osika sy ny alabato any Faratsio tafajoro tamin'ny fomba ofisialy ny KMSB na ny komity miaro ny safidim-bahoaka amin'ny district any Faratsio nisy ny fanambarana voalohany nataon'izy ireo izay nandiso ireo vaovao mendrika fiampangana diso nataon'ireo ben'ny tanàna avaly tao Faratsio ny farany herinandro teo mila fantatry ny vahoaka rehetra ny tena zava-misy marina tanantoerana ka antony anaovan'izy ireo ny fanambarana reo aratsika avetrany ny makasika izay Lainga no nafafin'ireo ben'ny tanàna avaly tao Faratsio izay nampianga ny kandidat ny firaisan-kina any an-toerana ho nanao osika sy nividy stafidy nandritra ny fifidianana solombavambahoaka ny 20 Mey lasa teo namaly avetrany zany ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ao an-toerana lavinay marondrano amin'ny filazana fa nividy olona nizara hena siramamy kafe ary nampiasa bilité précoce mariana itaona fa feno mpitandro amin'ny filaminana ny bureau de vote hatrany amin'ny fokotany farany lavitra indrindra amafisinay fa nandritra ny fanisambato tao amin'ny CRNV dia voasolo tena tao daholo ny candidat telo ary tsy nisy nanamarika izany eny fa nahatra amin'ny solo tena ny candidat laharana faharoa azy rehefa nokirakiraina amin'ny PV 900 isy dia tsy nisy nahitana andreo lainga voalaza ny tao amin'ny fanambarana ary azo amarinina ao anaty PV raha ilaina ny membre bureau de vote dia ny fanjakana manindry azy rehetra koa tsy marina ny filazana fa sady délégué ny candidat numéro 3 ny président bureau de vote anjarany assesseur sy ny chef de fokotany no mijery ny listre ny mpifidy izay mbola olona voatendry ny fanjakana ihany ny filazana fa nisy herisetra nataon'ny candidat numéro 3 sy ny pomba azy dia lavina avy hatrany satria tao anatin'ny pré-campagne no nisehany zany ary raha ny tamin'ny Andrarivo dia sady tsy hitanay no tsy fantatray ary raha ny herisetra izay voalaza fa nahazo ny filohan'ny fokotany ambondrona tao amin'ny Iragasy tao amin'ny Kapozy no karakaray numéro 2 dia sady tsy natrehanay satria nanao filaharam-be sy fampelezan-kevitra teny amin'ny kianja Popomaty niaraka tamin'ny vovonana firaisan-kina notarian'ny ravalomanana izahay raha ny resaka valifato dia ambara fa tsy manana fahefana sy fahafahana anatanteraka izany zahay satria mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna sy ny sofototra misy eto Madagasikara izany marena ihany koa fa iny vokatra izay namparitakay tamin'ny asabotsy iny dia mitovy dika na photocopie na voaka ny CENI Faratsio fa tsy noforonay velively tafatsangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka na ny KMSB ao amin'ny distrika ny Faratsio iaro hatramin'ny farany ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana ny 20 Mey 2022 lasa teo izy ireo ary tsy anaiky ny fanovana ny safidim-bahoaka
maro ny tsy fanarandalàna tamin'ny fividianana ka mety hiteraka krizy izany. Vonona ijoro manoloana izany vovonana firaisan-kina ampanjaka ny famarinana sy ny safidim-bahoaka ho ny filohan'ny antoko HVM Rivo Rakotovao tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Juliette Rasoary manana mbola afa-tsara. Ahina hitarika krizy eto Madagasikara amin'ny fifidianana solombavambahoaka natao farany teo raha nambaran'ny filohan'ny antoko HVM tamin'ny fandarana miara-manonja androany. No heverina andaminana amin'ny firenena ny antom-pisian'ny fifidianana kanefa dia ny mifanohatra amin'izany no miseho ankehitriny. Ary hita sy mibaribarina sy fahalavitra riana tamin'ny fanatanterahina ny fifidianana lasa teo. Firenena milaza ho mandala ny demokrasia nefa i Madagasikara ka tokony angarahara ny fifidianana. Tonga amin'ilay ahiny isika, misy ahiahy zany ao. Hoe lasa toko hoe rango fototry ny afo isian'ny krizy ny fifidianana. Nefa ny fifidianana zany amin'ny tany republikanina manaja ny demokrasia dia natao andaminana ny firenena, anaovana antaninan'ny vahoaka sy tena tompon'ny fahefana. Mitrangana korotana taoriana amin'ny fifidianana. Aoriana kely ny fifidianana mitranga reny korotana reny. Tonga ny olona miteny de nety io, hoe azo ekeny io. Fa rehefa avy eo mikorotana ny olona satria zay le rivotra mitsoka hoe tsy azo atao zany tsy ny olona, tsy azonao ambakaina mandritra ny fotoana maritra be zany ny olona. Tsy misy intsony ny neutralité sy ny déontologie eto Madagasikara. Maro ny fandika an-dalàna ataon'ny fanjakana. Hita taratra tao anatin'izany ny fanomanana fifidianana ka hatramin'izao famoahana ny valim-pifidianana Vonjomaika izao. Tsy intsony avy na lalàna eto amintsika ary ahitana fanavakavahana ny fampiarana ny lalàna ka mihazakazaka makany amin'ny fahampitehana ny firenena. Tsy azo ekena ny zava-misy nitandrametsaka amin'izao fotoana izao satria tsy azo ambakaina intsony ny olona. Vonona ijoro sainam-bahoaka ny vovonana firaisan-kina amin'ny fikatsahana ny marina. Fa ao anatin'ny tsy fanekenany zao atandrametaka na tsy ho lazaiko hoe zatra fanahiniana ho tonga amin'izao zava-misy amin'izao fotoana izao. Io izy rahantsika malala io. Vabolana 10 andro talohan'ny farany vao mivoaka hoe hoe misy miforonona koa zany ny distrika vaovao mitombo ny isan'ny député Olalina, mitombo ny vola sy ny rehetrarehetra ny taratasy ilaina. Zany rehetra zany tsy malala fa konokonon'ny olona rehefa zay nametrahana an'le lalàna. Satria ery amin'ny fototra ery ambony zany de mba hitovizany rehetrarehetra tsy hoe ianao fanjakana. Tena amiko zany tena zatra lehibe tsy andro fanjakana ny fifidianana manaja lalàna ho fanajana amin'ny vahoaka. Laotsika hiaro ny safidy miady zay. Hiaro ny safidy ny vahoaka na inona ny safidiny ka rehefa marina fa le safidy ny vahoaka eo dia manajy sika ary ny fanajana repoblika fanajana ny pejiny raharam-pirenena tandindon'ny faratsiana ho avy ny zava-misy asehon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny filohany antoko vahoaka miraina ny Javamy androany. Nambarany ity mpanao politika ity fa voamaika ampisehon'ny herin'ny fanjakany ary andrefo tanteraka ny herim-bahoaka raha toka tsy mijoro dian'izao ny vahoaka malagasy sy ny olom-pirenena vanina hoy ny fanazavana. Germaine Menjanahary sy ny Artanjona. Tsy misy Madagasikara ovanona eto raha ny endrika fanaovana politika asehon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao no jereny. Fanjakana mandrefy vahoaka amin'ny fahefany no misy eto. Ny fampiororona amin'ny alalan'ny mpitandron'ny filaminana sy ny fampiasana ireo olom-panjakana no anehoany fa azy ny fahefana fa tsy any vahoaka. Ito ny fahantrano ary amafy izany. Malagasy aina anatin'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fidangan'ny vidim-piainana no mbola iseho eto raha toka tsy mijoro ny vahoaka malagasy. Tsy misy Madagasikara sy ny tarana ny antenaina anana ho avy mamiratra izany raha mbola izao fitondrana izao ho hiatrany ny filohan'ny antoko vahoaka miray na ny Vamy. Ny zavatra hita aloha amin'izao fotoana izao dia alatra mibetsaka. Asa raha tadidinareo tamin'ny 2 volana lasa zay ny teny hoe 20 sisiny tsy maintsy azonay ao anatin'ny Assemblée nationale. Nahoana moa mbola tsy mandeha akory na propagande na ninona dia efa miteny ianao fa 20 no azonao. Eo dia efa tarafina tsara hoe angalatra reto olona reto. Zany hoe rehefa tena tarafina zany dia miaina amina halatra zany ity fijoroany ity fanjakana ity. Ary amin'izao fotoana izao dia tonga dia miparipary be mihitsy ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fa tsy tafakatra teo mihitsy raha joelona akory zany fa mety halatra ohatran'izao zava-misy izao. Dikan'izany raha jerisika ny hoe ahoana no avy politika Madagasikara dia tsotra raha mbola ireo ihany no tondra eo fa tsy voova le
le fitondram-panjakana mbola reo ihany no mitondra eo fa mbola reo ihany no manana maronisa ao anatin'ny assemblée nationale de tsisy ninina io veto fa de fiainana jolaham-boto sy fiainana halatra miaina amina halatra foana tsinika zao mbola mametra fanontaniana malagasy hoe nakaizy ty volameny nakaizy ty bois de rose nakaizy ty ino ty ana palissandre nakaizy ty vola 2 milliards atao anaty malina automobile zany rehetra zany mampametra fanontaniana daholo ka nidikan'izany no avy politika Madagasikara de tsy misy fa halatra de raha ireo mpitondro ihany io. Tsy tokony andrasana ela ny fananganana ny komity miaro ny safidim-bahoaka isan'ny vahaolana ahafana manovany zavamisy eto Madagasikara izany. Tsy misy fanjakana androso ao anatina tsy fanaran-dalana izany ho iatrany ny enambarany. Rehefa itrotro reo mbola nirambary ara mbola maivana kely nirambary mandrotra fa zao fotsiny tsotra kely mazava tsotra sady mazava ny hoe ny fananganana n'ilay komity misafidy-bahoaka ary tokony vahoaka tokony hetsika amin'ny vahoaka satria efa soanao zao efa safidinao zao no tena tovalana ohatrany mitovy amin'ny olona andeha hanambady io hoe tsy ilaina manambady an'io ianao mitovy amin'izany ika io nanamafiatrany Alphonse Rakotondrainy be fa tsy hoavitra ity Madagasikara ity ary noho ny fomba fanaony foana ny mpitondra raha toka tsy mitsangana ny malagasy ity tanindrazana. 12 taona mahery no nitondran'ireo mitondra ankehitriny any Madagasikara saingy firenena gisitra fanjakana tsy tandalana fa naparam-pahefana ary vahoaka mahantra indrindra eran-tany ny malagasy midika izany fa tsy iovany zavamisy raha tsy miova ny mpitondra. Aina mafy ny mety sy nakorontana goavana manerana ny Madagasikara raha toka tsy mitandrina ny fanjakana. Ankoatra ny fanjakana dia ireo rafitra mpikirakira fifidianana ihany no mety ampitonina tsia indrindra fa manoloana ny voka-pifidianana ivoaka eo. Hita mantsy ny fihetsiky ny vahoaka ankehitriny hoy ny izy fanazavana nety ny mpanaraka raharaham-pirenena iray. Germain Omezanary niary tanjona no mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao. Mampanahy ny zavamisy ara-politika raha ny fangotraky ny raharaham-pirenena ankehitriny mananontany ny krizy mety hitranga eto amin'ny firenena. Ny fanjakana sy ny amboletrany no manosika ny irosoa ny firenena na tsy amin'izany krizy izany hoy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena Clémence Rarnirina. Tsy misy afa-tsy ny famoahana ny tena safidim-bahoaka marina manoloana iny fifidianana teo iny ihany no fetra farany ahafahany fanjakana misoroka ny mety ofisina krizy mahery vaika eto amin'ny firenena izay efa manangasanga ho iatrany Clémence Rarnirina. Ohatra ny mahita lombolombona tantara miverina izany isika amin'izao fotoana izao ary ataoko angamba fa raha fanovana no nidradradradrain'ny mpitondra fanjakana dia tokony any amin'ny fanovana ny mihatsara ny tokony ho hita satria hitantsika ny zavatra nitranga tamin'ny ray sy roa arivo disadisa mpifidianana no nahatonga ny resaka olana tolona fitakiana teto Madagasikara tamin'izany fotoana. Amin'izao fotoana izao sika maheno arary nefa le izy hoe misy ireo pombany candidat na vovona na plateforme ohatrany zao ny firaisan-kina miteny hoe tokony apetraka ny komity miaro safidim-bahoaka dia mby avy hatrany miverina any amin'ilay teneniko teo hoe tantara ny ray sy roa arivo isika zany tokony hahatonga saina an'ireo antoka eo amin'ny fitondrana hoe ho ratsy ity tantara ity raha sanatra aviny. Ary eto zany dia titeny ako amin'ireo mpikarakara ny fifidianana na mety ireo izay mety ho tady ho alaim-panahy anodikodina n'izany resaka ataontsika hoe safidy ny vahoaka izany hoe hitandrina satria ny zavatra tahaka izao dia mety hiteraka zava-doza eto amin'ny firenena raha toaka isesesy ny hitranga raha pitso raha afaka pitso tsy maintsy amoaka ny vokatra ny eo anivon'ny CENI ary anamafy an'izany ny anivon'ny HCC ka sanatriavina hoe tsy ny safidin'ny vahoaka marina izay tao anatin'ireny fifidianana ireny dia ny rahantsika nahita hoe na dia nisy aza raha fatapahan-jiro fahobe teto amin'ny tanàna Antananarivo na manerana ny toerana maro teto Madagasikara dia nahavita mihitsy hoe ny vatsy lampe de poche labzy sy ny sisa mba hijerenana izany hoe mangaraharana izany latsabato izany sy ny fangaharahara rano ny fanisambato indrindrindrindra karaha sanatriavo vava iverenako le resako teo hoe ny safidin'ny vahoaka izay efa azo ny antsary na nanantahiri-kevitra no andeha ho ahodikodiny ireo olona na ireo candidat na ireo pombany candidat izay resy tao anatin'izany latsabato sy ny fifidianana izany dia ahina mafy ny mety hoe hitrangana zavatra tsy azo ny saina eritreretina manoloana amin'izay ka izay no tokony hitandremana ireo rehetrarehetra.
misy antony matoa ny vahoaka manomboka mietsika mijoro any safidiny ankehitriny midika mazava fa tsy matimomoka araka ny fiheverany mpitondra fanjakana azy ny etsika fotsy izay natao teto fa tonga any amin'ny vahoaka ny afatra ka zay ny tiako tenenina hoe tokony misitona lesona zany mpitondra fanjakana de ny mbola tsy tara satria ny zavatra ohatran'izao ny fanapa-kevitra tsy ampiheverana kely fotsiny dia miteraka zavatra tsy azon'izy ireo eto eritreretina ao anatin'izay ka zay mahatonga anako miteny hoe mila mandinika mpitondra fanjakana fa efa be loatra ilay fitarainan'ny vahoaka na ireo ataontsika hoe foyer de tension misy atao amin'ny tany sy ny firenena maro be izy ireo ny karamatsy voalo ny mpianatra tsy mahazo bourse ny vahoaka mitaraina ny fiakaran'ny vidim-piainana ny tsy mandripahalemana mampimenemena isan'andro ny vahoaka any amin'ny tambajotra tserasera karaha zao zavatra zao ny andeha taingainana zavatra tsy ampiheverana kely fotsiny dia mety ahina hiteraka zavatra hafa eto amin'ny tany sy ny firenena ka mbola tsy tara izao ny amin'ny fitenenana n'ireo candidat efa hitany maro hitapopoky hitam-pirenena amin'ny alalan'ireo profo izay aseho an'ny olona eny an-tambajotra fa efa tsy lany dia tsy tokony hisisihana ny tsy maintsy atao izay anerena ny alany azy ireo fa tokony andeha araka ny tokony ho izy araka ny zavatra tena ny seho teny anivon'ny barao fandatsaham-bato ny tokony aseho ao anatin'izay no mafisy ny Clémence Rarinirina Atrandy fa ampanay ny mety ofisina krizy sy korontana mafy raha toka tsy mitandrina amin'ny fihetsika ataony mpitondra fanjakana Rajaivina omaly dia nilaza ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fa raha misy ny fitarainana manodidina ny fifidianana dia manana rafitra mandinika izany isika ary malalaka izay rehetra te hitondra ny fitarainany eny anivo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana tsy mipetraka intsony anefa ny fitokisan'ny olom-pirenena ity rafitra ity ka isan'ny antony mahatonga ireo olom-pirenena mijoro-deny izao raha ny faneho-kevitra samihafa ny tantara tsy fanadino manamarika ny firenena malagasy ny volana jona indrindra ny daty ny 9 jona 1970 nazoany Madagasikara ny fahaleovantena rehefa mandinika ny toetra raha iainana eto amin'ny firenena nefa mipetraka ny fanontaniana raha tena mahaleo tena tokoa ve na kisarisary-pahaleovantena fotsiny ihany no nomenan'ny Madagasikara ao anatin'ity fanadiadiana ity ny antsipiriany makasika izay tatery ny fandresena Randriamiandro Soa sy Mathieu Princy. Ny 9 jona 1970 nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena tamin'ny fomba ofisialy. Republika efatra zao no nijoro sy ny sesy nitondra ny firenena nanomboka tamin'izay fotoan'izay ka hatramin'izao. Niezaka sy nitolona ho an'ny fanafahana Madagasikara ireo mahery fony firenena tamin'izany. Toa sanatria very anjavona tony tsy nisy anefa izany tolona izany raha dinihana ny zava-misy marina miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Aiza ho aiza ny firenena ankehitriny izay lazaina fa mahaleo tena raha jerena akaiky ny fiainan'ny malagasy eto amin'ny firenena. Mitotongana izay tsy izy ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Eo ny lalana, ny solika, ny herinaratra, eny fa na ny foto-tsakafo sy ny fiainam-pirenena manontolo dia mikorosofahana avokoa. Miankin-doha tanteraka i Madagasikara, miankin-doha amin'ny vahiny amin'ireo lafiny rehetra ireo. Fa raha hidiny amin'ny fahantrano, any amin'ny laharana fa 420 tao amin'ny firenena 520 no misy an'i Madagasikara. Mbola tsy nilatsaka ambany tony tamin'ity fitondranyity i Madagasikara, hoy ny fanamafisany General Ramakavelo. Republika fa efatritsika izao. Izao raha ampitahana zany mba resahana ihany koa ary satria za efa niasa tany amin'ny republika voalohany afaka manao fampitaha tsy mbola latsaka ambany ohatr'izao Madagasikara. Raha vao eritreritra fa hoe raha misy reny fanadiadiana atao raitsampirenena reny dia fa 420 amin'ny firenena 520 Madagasikara. Mbola ratsy ohatr'izao ny lalana eto Madagasikara. Na tamin'ny andron'ny fanjanahantany aza, na tamin'ny republika voalohany, republika faharoa, republika fahatelo, tsy mbola nisy raha. Kanefany io ny tena azo lazaina hoe lalan-draha eto amin'ny firenena. Misy ny filoham-pirenena, misy ny sainam-pirenena, misy ny volan-daha, tsy azo laviny zany. Fa manahoany ireo olona ireo, manahoany ireo sehatra ireo. Mbola tena manana ny lanjany ve zany sainam-pirenen'ny malagasy zany. Mbola tena manana ny lanjany ve zany tafika malagasy zany zay heverina fa tokony ary ny vahoaka sy ny fananany. Fa tsy karazana fotsiny hoe zavatra hafa ny ataony. Raha misy ny tena hoe fahadsoana goavana dia ny olom-pirenena tsy mandrany indraiky. Eo anatrehany zava-misy, eo anatrehany rariny sy ny rariny sy ny fahamarinana.
nefa de aminakilamenana ary anisan'ny tena mampalahelo totra reo olona manam-pahalalana manam-pahaizana efa nitsahana andraikitra ambony mahalala tsara mihitsy hoe inona ny lalàna misy manao fampitany lalàna atsearoa vitany fa maninona ny eto Madagasikara ny tsy apetraka ao tsara hoe ty lalàna tika de ohatra zao maninona ny tsy apetraka zany zavatra tsika milaza hoe firenena maleo tena manana ny maizy azy satria republika aiza ho aiza azy zany rehetrarehetra zany am'izao fotoana zao aiza ho aiza tsaika aloha sa tsy mpaminanika fantatra ny ho avy fa ny zavatra fantatra de hoe tsy mbola latsaka ambany ohatr' zao ty firenena malagasy ty na ho aiza ianao na ho aiza ilaza hoe rehefa mandeha atsearo anao de le Madagasikara ohatra le Madagasikara tsia ao anatin'ny ka lalina mihitsy a Madagasikara am'izao fotoana zao. Mila tonga saina amin'ny zava-misy iainany ny olo-pirenena mba hitsinjovan'ny taranany sy ny hoavin'izy ireo. Ny zoma izao no hanomboka ny fanamariana ny fa 420 taona nahazon'i Madagasikara ny fahaleovantena. Mariana amin'ny fampiakarana sainam-pirenena ny fotoana eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely amin'ny folora maraina. Arahana fampisehoana maro samihafa ihany koa. Tsy ny sehoseho ny tokony hibahan-toerana ireharehana fa malagasy fa eo indrindra ny fandraisana andraikitry ny olo-pirenena tsirairay mba ho fanavotana marina ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray ny fanondranana sy ny fanafaranentana ary ny fandefasana vola any ivelany ireo no tena misongadina amin'ny resaka famotsim-bola eto amintsika. Tsy mitsambitombo ny famotsim-bola eto Madagasikara raha ny taremarika no jereny. Ho an'ny taona 2024 dia niakatra teo amin'ny 700 ny tahana famotsim-bola rampitahaina tamin'ny taona 2022. Ilaina ny fiara-miasa sy ny fifanankalozam-baovao avy amin'ireo rafitra mpanao fanadihadiana ahafahana mitsirika sy mijery ireo endrika famotsim-bola amin'ny sehatra samihafa eto Madagasikara, hoy ny tale jeneraly ny Samifina androany. Zavandriamahefa, Mathieu Princy. Miakatra isan'ny taona ny vokatra azo amin'ny fanaramaso ny famotsim-bola eto Madagasikara. Raha toka 7.3 miliara ariary ny ayay ny famotsim-bola tamin'ny taona 2022 dia niakatra ho 4.3 miliara ariary izany tamin'ny taona 2022. Sehatra vitsy no nazahoana io vokatra io, saingy misongadana ho ny tale jeneraly ny Samifina dia ny resaka fanondranana sy ny fanafarana entana ary ny fandefasana vola mivoaka ny ivelany. Raha ny antontanisa eo anivon'ny Samifina dia ny resaka fanondranana sy fanafarana entana aloha tena be dia avy eo ny resaka reny fandefasana vola any ivelany reny. Zany hoe fraude fiscale ny tena betsaka ao dia douanière dia ny ankamaroany nefa ny vola lasa any ivelany tsisy entana miverina sy ny sisa tsisy rapatriement de devise. Zay ny tena zavatra hita aloha hatreto. Zay mahatonga lezaka be dia be mila miara-miasa ny rehetrarehetra mba hafana misoroka ny satria rehefa lasa any ivelany le izy elaela na sarosarotra vao tena tavaveritsika eto fa ny tanjona tsy ho tavavoaka eto akory ny zavatra tsy ara-dalàna fa eto dia giazantsika eto ho an'ny fanjakana fanamanatanteraka ny asa fampandrosoana. Betsaka ny fomba fiasa mila tsaraina hiadina amin'ny famotsim-bola eto Madagasikara. Mila mafisina ny fiara-miasa sy ny fifanankalozam-baovao amin'ireo rafitra mpanao fanadihadiana. Tsy tafavoaka tsika raha tsy mifanakalo avao satria manamora ohatra ny fanadihadiana ataon'ny polisy na ny zandarina ny bianco ny fizarany vaovao ty amin'ny Samifina dia ny Samifina mitady hoe nakaiza le vola sy ny sisa dia manome anazy anatanterana le izy. Ohatra zany hatrany amin'ny fitsarana sy ny sisa tokony isaky misy fandikan-dalàna eto Madagasikara dia manao fanadihadiana momba ny famotsim-bola satria ny zavatra mitranga rehetra nge ho an'ny vola na resaka zava-mahadomelana inona dia tokony manao foana reny mpanao fanadihadiana reny ankoatran'le hoe trafic de drogue tokony manao fanadihadiana momba ny blanchiment foana izy. Zay koa zany lafiny faharoa fanatsarana tena atao. Lafiny fahatelo dia ilay hoe tsy haiko milazana izay teny gasy inclusion financière. Ny malagasy sy ny olona rehetra monina eto na ny ataoko hoe orinasa monina eto tokony tezaina sy aprisena hiditra ampiasan'ireny banky, M-vola, Orange Money sy ny sisa reny mba ho mora hita ny fivezivezen'ny vola eto Madagasikara dia manakana ny vola maloto zay no manamora koa raha ohatra ka mampiasa manao zavatra tsy mety le olona. Ho fanatsarana izay fomba fiasa eo anivon'ny Samifina izay, nisy androany ny fampiofanana ny mpiantsehatra mpanantanteraka ny mpakady-pirenena hiadina amin'ny famotsim-bola amin'ny fampiororona sy ny famotsim-bola amin'ny fanapariahana fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny groupe d'action financière na ny GAFI no tonga mampiofana.
fampiofanana ireo mpanombana no natao azahoana vokatra tsara amin'ny taona 2024. Pejiny finoana kosa indray mbola ao anatin'ny fotoana fanokafana ny jobily fisotrondronono ho an'ny pastora Rabarimanana Hery Mandimby ny fiangonana Loterana Malagasy 17 hektara synodam-paritany Antananarivo. Izy noho izany hetsika goavana ataon'ireo mpiray finoana ny 4 Jolay ho avy izao fisaorana an'Andriamanitra sy ho fankasitrana ireo ezaka nataon'ny pastora Mivady teo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara teto anivon'ny synodam-paritany. Germaine Mejanary ny Artanjo. Antsakira miavaka iarana amin'ireo antokopihira miavaka no anoizana ny fankalazana ny fanokafana ny jobily fisotrondronono ho an'ny pastora Rabarimanana Hery Mandimby Mivady. Ny 4 Jolay izao dia etsy amin'ny fitandremana FLM anosy be fampiraisana indray no ifamtona ny mpianakavin'ny finoana eo anivon'ny synodam-paritany Antananarivo. Iara iombom-bavaka sy idera an'Andriamanitra amin'ny antsapiderana izay ho atao io. Araka ny efa fantatsika dia efa natomboka teny Ambatovinaky tamin'ny 27 volana Aprily lasa teo le jobily dia mbola mitoy zany ary ny 9 volana Jolay ho avy zao misy hetsika manaraka indray makasika ny jobily io antsakira lehibe izay rahana amin'ny tokopihira maro izay efa fatataza koa eto amin'ny eto Antananarivo reto eny eto Madagasikara mihitsy reto tokopihira reto ao ny Kerobe Makatso, ny Tanora Masiny Tosy, ao ny Kate Ambatovinaky, Tropetra Fanantenana ary Hosana Ambojatofo Fitiavana. Ireo zany no anao an'ilay antsakira izay atao ny 4 volana Jolay ao amin'ny FLM Nosy Be fampiraisana ary misy ny billet fandraisana anjara ny amin'izany antsakira lehibe zany. Amin'ny ankapobeny moa dia nitolakandro foana no fanaovana antsakira manomboka amin'ny 2 ora ny antsakira izay atao amin'io ary arak'izay atokopihira efa fatataza be ireo ary efa mpanao hetsika lehibe. Ny billet zany zao dia eo amin'ireo fiangonana rehetra eto Antananarivo ville zany misy an'ireo billet ireo daholy. Koatran'izay koa ao amin'ny tsena Zina Analakely eny amin'ny radio Teny Fiainana RTF eny Ambatovinaky misy an'ireo avy. Mazava ny tanjony dia ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra. Didina petrak'Andriamanitra raha teo ny tsy tokony anadinona ny ray aman-dreny ho hiatrany ny fanazavana. Koa ray aman-dreny natao jobily dia tsy misy fanahitana afa-tsy hoe izay tenenin'ny soratra masina indrindra hoe mahatsiarova mpitondra anareo ary zany ray aman-dreny zany fantatsika tsara ny zavatra efa nataony teto amin'ny synodam-paritany Antananarivo eny teto anivon'ny fiangonana sy ny firenena mihitsy aza dia anaitanana tsy entanana aza moa tsika efa fantatsika ny tokony atao amin'izany fa fampatsiahivana angamba no atao amin'ny 4 volana Jolay io hoe misy hetsika lehibe izay anasana antsika iombona antsika ankalazan'Andriamanitra amin'izany jobily zany dia tongava maro fa afinaritra io. Pastora mpiara-miasa eto amin'ny fitandremana 17 hektara ny pastora Rabarimanana ary isan'ny sahana andraikitra maro teo anivon'ny synodam-paritany Antananarivo izy mivady ireo raha ny tantara no zohina. Ankoatra ny maha-olom-bohositra any pastora dia médecin chef teo anivon'ny tompom-pitsaboana Loterana Ambohibao ny tenany teo aloha raha toka nitazona andraikitra teo anivon'ny bureau ny synodam-paritany Antananarivo kosa ny ramatoa vadina raha ny fanadiadina natao. Farany amin'ny maresaka avy any ivelany nahitana tondra-drano lehibe any Allemagne Atsimo amin'izao fotoana izao ary nahafatesan'olona maro izany. Mitoy ny fikarohana ataon'ny mpamonjy voina amin'ny fitadiavana ireo olona hafa mbola tsy hita popoka tokira zafindranovina mbola afa-tsara. Des rivières déchaînées et une montée des tsy mitsaha miakatra ny rano any Allemagne, Suisse ary Italie. Tondra kasarava ny tanàna. Nanatram-ponina ny fiakaran'ny rano sy ny fahavakisan'ireny rano tao Allemagne Atsimo izay namozana ain'olona 4 farafahakeliny ka anisan'izany ny mpilatsaka tritrapo iray 270 taona tamin'ny Bavaria. Mbola tsy hita popoka kosa ny mpamonjy voina iray 220 taona ary eo ampikarohana ireo olona hafa tsy hita ny mpamonjy voina amin'izao fotoana izao. Nihitsika teo avoan'ireny ranona Tison any amin'ny faritry Friaul Venety ireo olona 3 rehefa nanomboka niakatra tampoka ny ahavon'ireny rano. Tafiakatra 5.7 metatra ny avon'ny Danube any Ratisbonne. Mijanona ao Mel Suisse laza manam-pahefana fa mety hiakatra ny rano any amin'ny tapatapaky ny herinandro ary mety ho avo efatreny izany ka mety ho lasa faritra mena.
any avaratra Italia iray andro tao aorianana ahitana ny vatana roa hafa mbola manomy fitadiavan'ilay tovolahy nofoan'ny tondra-drano ny mpanao ankitrika ny drone ary ny helikoptera. Hatreo ny fiarana tombo-kilasy tongovavy fiankasitrana fenenao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farandy hoarahinao otriny izao fampahalalam-baovao izao ny Global News ny fandarana arovako ny safidiko aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe 21 James Street ny sampana fampahalalam-baovao mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tombo-kilasy tongovavy veloma tompoko.